Tsy alalavitra an'izay ihany isika naneho ny fomba fijery ny mahakasika izay resaka solika izay ny mpahay-toekarena Andriamatoa Hugues Johnson ho azy tokony efa hiditra ao anatin'ilay antsoina hoe vérité de prix isika ary nomariany fa tokony atsahatra ny fanampiana na ny subvention omeny ny fanjakana ny mpandraraha ara-tsolika sy ny jirama. Tena tokony efa hiditra amin'ilay vérité de prix amin'izay tsika. Io zany arakaraka izay safidin'ny fiarahamonina eritreretintsika na hoe choix de société hoe mbola hijany amin'ilay état providence ihany fetsika zany hoe ny fanjakana no manao ny zavatra rehetra sa tena hiditra amin'izay hoe avelao amin'izay ny secteur privé anao izay asa ahafahana mampiabo ny toe-karena satria ny secteur privé ihany ingany mampiabo ny toe-karena fa tsy ny fanjakana koa. Ny anjara ny fanjakana dia manao politika sy manamboatra ny tetim-panoana rehetra ahafahan'ny secteur privé miasa tsara ka ao anatin'izay izay le hoe vérité de prix zay rehefa tena ronjato ny vidin'ilay izy dia aleo ronjato fa na zany na tsy zany anjaran'ny fanjakana zany no mijery hoe aiza no ahafahana mamelona an'ilay olona satria ny asany fijeritra azy dia zao raha mbola marisarisa ohatran'izao secteur privé dia arisarisa koa ny jirama arisarisa koa ny olona fa ny subvention zany tokony hajanona tanteraka fa nitrosan'ny fanjakana teo aloha kosa tsy maintsy faina ohatran'izay zany nitrosan'ny fanjakana eo amin'ny resaka solika satria maty atoka be ny mivarotra solika ka rehefa vitan'ny fanjakana izay manome ny vola izay trosany dia eo amin'izay vao atao hoe hojerena amin'izay le sehitry ny tsenany solika amin'ilay fampiakarana sy fampidirana azy io ike eo amin'ny OMH dolidoly ny atontanisa rehetrarehetra dia ahafahana mijery an'izay hoe ahoana ny ahafahana mitantana an'izay le vidin'ny solika araka ny vidiny iraisam-pirenena fa le izy zany ny hoe hidina le izy fa rehefa hiakatra io zany dia tokony mahataty miakatra koa zany ny vahoaka fa tsy hoe le hidina dia hidina dia hidina foana no resahana fa rehefa miakatra izy dia tokony hiakatra be koa rehefa midina dia tokony hidina.